Faliana mandrakariva hatrany ny arabanantsika mpanaraka amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy indrindra isika izay mazoto mianatra soratra masina mahakasika an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly izay arahantsika isaky ny alahady eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Araka ny fantatsika izay mpanaraka amin'ny pejy ho anao izay androany koa vao mahafantatra dia misy fifaninanana azahoana 5,000 ariary isam-bolana isaky ny faran'ny volana eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy mba sady ho fampirisihana anao azoto hianatra soratra masina aloha voalohany ho fanintanana anao ohatra hoe mba karazana solon'ny internet laninao zany rehefa manaraka an'ireny fampianarana ireny ianao ary ny antony fahatelo ngeza be indrindra koa dia mba hifampizarantsika an'izay rehetra fantatratsika momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly satria araka ny efa nilazaina sy averimberina foana eto misy roanjato mahery ny vehivavy voatonona anarana ao amin'ny baiboly na dia latsaky ny 10 isan-jato ny isan'ny lehilahy voatonona anarana ara zany ary tsy vitany hoe vitsy le izy satria ny soratana tao anatina tontolo patriarkaly nosoratan'ny lehilahy en majorité ho an'ny lehilahy satria ny baiboly moa zany dia voasoratra tany amin'ny taonjato faharoa tany ny farany fahaelany dia ny lehilahy ihany no navela nianatra sy namaky teny sy nanoratra tamin'izany fotoana izany dia ohatran'ny hoe resaka ho an'ny lehilahy zany izy tamin'izany fotoana izany rehefa tonga koa ny taonjato fahaefatra taty amin'ny 325 rehefa lasa fivavaha-panjakana romanina ny fivavahana kristianina izay vao nangonina ireo be dia be mamaritra ny baiboly dia mbola lehilahy daholo koa no nanangona an'ireo soratra izay natao hoe kanona ny soratra masina kristianina ka be dia be zany ny zavatra tsy voalaza momba ny vehivavy na tany amin'ny testameta taloha na taty amin'ny testameta vaovao na eo amin'ny tantaran'ny fiangonana mandraka ankehitriny ka isan'ny mahatonga ny pejy zava-manahirany vehivavy manao fampianarana manokana momba ny vehivavy rehetrarehetra ao amin'ny baiboly ka tsy izaho rery no mampianatra, tsy izaho rery no mahay sy manao fikarohana momba ny vehivavy ao amin'ny baiboly fa tsika rehetrarehetra izay no antom-pisian'ny fifaninanana hoe tsy voatery mamerina an'izay lazaiko fotsiny zany fa afaka manampy an'izay fikarohana rehetrarehetra hitanareo koa. Tena kasana sy isaorantsika be dia be mihitsy ny sitraka izay nahazo an'ilay 5,000 ariary tamin'ny fifaninanana tamin'ny volana jona teo satria na dia tsy tratrako aza nampianatra momba an'ireo Maria anankitelo farany izay nampanantenanantsika tamin'iny volana iny dia tena nahita valiny miisa 330 izy momba an'ireo Maria anankienina ao amin'ny baiboly. Averina dia mandeha sao dia adinao ny Maria fantatro maro indrindra moa mazava ho azy dia ilay Maria renin'i Jesosy efa niaraka tamin'ireo vehivavy tany amin'ny testameta taloha satria izy raha teo no nisantatra ny vehivavy voatonona anarana ao amin'ny testameta vaovao dia ny anarantsika manaraka an'izay Maria avy any Magdalena ilay voalaza fa tena isan'ny nanoratra filazantara koa moa izy misy an'ilay hoe filazantaran'ny Maria any fa tafiditra anaty kanonan'ny baiboly izy dia ny anarantsika koa Maria avy any Betania ilay malaza be anabavin'ny Lazarosy rahavavy Marta dia ireo Maria anankitelo farany zany ilay Maria vadin'ny Kleopasy sy i Maria reniny Jaona Marka na ilay nanoratra filazantara Marka ary i Maria ilay tany amin'ny fiangonana tany Roma na i Maria reniny Jakoba no isaorantsika ny sitraka zany fa izy ny tena nanome fampianarana feno mahakasika an'izy ireo ny fiangonana katolika moa na ny fiangonana kristianina talohan'ny reformation nitambatra fiangonana iray daholo eny antsika taloha efa taty amin'ny taonjato faha 150 vao nisitaka ny antsoina hoe katolika orthodoxa ilay any Atsinanana zany sy ilay katolika romanina ilay tany andefana ary taty amin'ny taonjato faha 910 vao nisy an'izany atao hoe protestanta zany na fiangonan'ny reformation fa ny fiangonana kristianina zany ilay tenentsika hoe katolika taloha dia ny antsika kristianina rehetrarehetra io fa misy zavatra mahitsy fotsiny ny sasatasany fa ny mampalahelo moa
indrindratsika fiangonana protestanta malagasy dia mieritreritra hoe zay rehetrarehetra momba ny tradisiona dimanjato sy arivo taona ve dia ho ariana ao avela ho an'ny ekara na ho an'ny orthodoxe fotsiny. Tena mbola tradisionatsika protestanta mandraka ankehitriny koa le izy, fa ny tena notoerin'ny lotera mafy moa zany dia ilay resaka hoe vidiana amin'ny famonjena, vidiana vola, vidiana amin'ny alalan'ny asa, vidiana amin'ny alalan'ny ezaka. Iny no notoerin'ny lotera hoe ny famonjena dia maimaimpona. Efa vitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy misy fisoronana intsony, tsy misy hoe manolotra vola be amin'ny fiangonana za dia tahian'Andriamanitra, na manolo tena manao asa be amin'ny fiangonana za dia omen'Andriamanitra be koa. Tsy misy tsy ankinam-pamonjena niezaka ataontsika fa vokatry ny fitiavana. Tahaka anahy manokana zao tena nahatsiaro sy resy lahatra hoe za tena mpanota faran'izay niosopotaka no novonjen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia hoy aho hoe tena mba hanampy hanatanteraka n'ilay antson'i Jesosy aho hoe mandehana koa mitory amin'ny hafa mba higokana zany fiainam-pahasambarana, fiainam-pilaminana ao amin'i Jesosy zany, fa tsy ataoko mba hidirako any an-danitra zao fampianarana sy fizarana zao, fa ataoko satria efa novonjen'i Jesosy aho. Zay ihany zany no tena mampisaraka ka ny fiangonana izay lazaina hoe katolika na ny fiangonana kristiana tamin'ny mbola mitambatra zany dia tena nanao zava-dehibe an'i Maria Virginia, ary mandrak'androany dia mbola misy fotoana manokana tena ankalazana koa ny Maria vadin'i Cléopasy sy i Maria renin'i Jakoba na i Maria renin'i Jaona Marka koa mitambatra moa ilay izy, mbola ianarantsika eto fa amin'ity volana Jolay ity satria ao anatin'ny fotoam-pialatsasatry ny mpianatra antsika zao sady feno herintaona koa tamin'iny volana Jona iny ny tedy zava-manahiran'ny vehivavy dia ataontsika miavaka kely. Any amin'ny volana Aogositra indray zany vao mitohy mampianatra izaho dia ianarantsika amin'izay ny mahakasika an'ireo Maria telo ireo sy ny vehivavy hafa ao amin'ny testameta vaovao fa amin'ity volana Jolay ity zany dia hafa kely ny fifaninanantsika ianareo indray no hampianatra. Ary ny zavatra ampianarintsika satria fotoana mpianatra zao dia momba ny fialan-tsasatra. Isan'ny zavatra anankiray tsy mba ampianarina ny vehivavy indrindra ny reny ny mba hoe mahaiza miala sasatra, mba mahaiza aloha maka fotoana hakana aina. Za tena isan'ny vao mianatra an'izany mihitsiny ka ny fampianarana izay ataoko eto amin'ny pejy moa dia zavatra iainako ny fisehon'Andriamanitra tamin'ny fiainako izay voatery hitovy tanteraka amin'ny anao mazava ho azy, fa hijoroako vavolombelona hoe Andriamanitra koa dia mampianatra antsika vehivavy haka sasatra, mipetraka maka aina aloha. Dia haka aina kely zany amin'ny maha-mpampianatra soratra masina eto amin'ny pejy mandritra n'ity volana Jolay ity fa ianareo indray no asaiko mampianatra momba ny fialan-tsasatra. Tsotra kely zany ny fandraisana anjara, tsy voatery vehivavy tsy voatery soratra masina mifanaraka amin'ny vehivavy fa manomboka any amin'ny Genesisy Andriamanitra raha namorona an'izao tontolo izao dia niala sasatra izy tamin'ny andro fahafito, izay ilay sabata. Ary namafisin'i Jesosy taty amin'ny testameta vaovao fa ny sabata dia natao an'ny olona, tsy ny olona natao amin'ny sabata, zany hoe tsy mbola corvée koa ny alahady andeha hanaovana an'izao asa rehetrarehetra zao any am-piangonana, fa tena fotoana fialan-tsasatra. Mipetraka antsika vehivavy tsy mba mahay miala sasatra zany fa manomboka maraina dia mikelikely dia miasa dia manao an'izao rehetrarehetra zao. Mila mianatra miala sasatra na Jesosy zanak'Andriamanitra, Andriamanitra tokoa ara rehefa nitafinofo dia matetika izy mandeha misitaka makany an-tendrombohitra, ary mbola maro be ireo vahoaka manaraka anazy, tsy mamela mihitsy ny mandeha misitaka any an-tendrombohitra any izy dia efa misy vahoaka maro be indray tonga any amin'ilay toerana andehanany. Miala sasatra ilaina ry vehivavy malagasy indrindrandrindra ny miala sasatra, manovo hery avy amin'Andriamanitra, miala voly, mijanona mifanao mahazatra. Izay ny matetika ny tena ataon'ny olona amin'ireny hoe manao retraite spirituelle na manao an'ireny
fifadikana, mila manao pause kely zany ianao fa tsy hoe mandeha routine foana amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra. Dia hiala sasatra kely izaho aloha amin'ny maha-mpampianatra amin'ity volana jolay ity fa ianareo no hampianatra dia ny ampianarina zany dia izay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra mifandray amin'ny fialan-tsasatra. Ohatra anankiroa fotsiny le nomeko teo Andriamanitra ny ala sasatra rehefa vita ny famoronana, Jesosy koa natetika ny ala sasatra. Dia be ny olona tsy maintsy niala sasatra na dia nampanaovin'Andriamanitra ny asany tao amin'ny Baiboly dia izay no asaiko ampianarinao. Mety daholo na hanao vidéo anao na hanao publication fotsiny na hanao commentaire amin'ity vidéo ity ny fepetra azahoanao an'ilay 5,000 ariary zany amin'ity volana jolay ity dia ohatra ny efa mahazatra antsika ihany izay mahazo réaction be indrindra. Raha ohatra zany ka hanao commentaire fotsiny amin'ity publication ity ianao dia afaka ataonao commentaire ao dia asainao ny namanao hanao réaction. Raha ohatra ka hanao vidéo mihitsy ianao na hanao publication tena hoe fampianarana omaninao mihitsy momba ny atao hoe ilaina ny miala sasatra dia alefanao MP eto amin'ny pejy dia ataoko publication manokana mihitsy dia manao réaction rehetrarehetra dia amin'ny alakamisy 1 ny volana jolay amin'ny 20 amin'ny Madagasikara zany no hojerentsika hoe iza no mahazo réaction betsaka indrindra, izy no mahazo ny 5,000 ariary amin'ity volana jolay ity. Averiko indray mandeha na zany ianao manomana an'ilay fampianaranao an-tsoratra ataonao commentaire amin'ity publication ity na anao mandefa vidéo mihitsy alefa MP dia za ihany no publie azo eto amin'ny pejy dia na anao mandefa tena hoe tianao atao publication manokana zany fa tsy commentaire fotsiny ilay publication fampianarana soratra masina momba ny fialan-tsasatra izay andraisanao anjara dia afaka ataoko publication manokana dia mitovy ihany ny fepetra izay mahazo réaction betsaka indrindra amin'ny alakamisy 1 ny volana jolay no mahazo 5,000 ariary. Zany hoe tsy isaky ny alahady fotsiny zany antsika no hianatra soratra masina amin'ity volana jolay ity fa isaky ny misy manao commentaire na isaky ny mandefa MP na isaky ny misy mandefa vidéo dia avy dia mandeha hatrany ny fampianarantsika soratra masina momba ny ilaina ny miala sasatra. Tsy maintsy soratra masina ao amin'ny Baiboly dia izay no mahatonga anazy verifieko aloha sao dia teniteny foana sanatria fa mino aho fa ny fanahy masina tsy mampiteniteny foana an'izay handray anjara amin'ilay faninanana fampianarana soratra masina momba ny fialan-tsasatra amin'ity volana jolay ity dia aza miandry amin'ny fotoana farany fa manjary taraiky be ny olona sainao hanao réaction dia lasa tsy azo an'ilay 5,000 ariary fa vao mahita an'izao publication zao anao mandraisa anjara avy hatrany dia mirary fialan-tsasatra finaritra ho antsika rehetrarehetra. Ny fialan-tsasatra tsy voatery hoe mandeha manao vakansy mifindra toerana lavitra be mandany vola be fa na ozy ianao hoe mandritra n'ity fotoam-pialan-tsasatra mpianatra ity dia aka 10 minitra isan'andro tena hoe ho anasa mirery mitetika mihitsy ny aloha dia fialan-tsasatra zany. Raha manana fotoana moa anao na manana fahafahana anao tena tsara dia tena misitaka miova rivotra miova toerana mihitsy ny aloha miala sasatra fa ho hitanao fa ahazo hery ianao rehefa miala amin'ilay routine anao isan'andro miverina amin'ny andraikitra anao indray mandeha tahaka an'izay kasaintsika atao raha sitrapon'ny Tompo amin'ny volana aogositra indray zany antsika no miverina amin'ny fampianarana soratra masina mitohy momba ny vehivavy ao amin'ny Baiboly eto amin'ny pejy zava-manahirana vehivavy. Aza tara ary atao vidin'izao sahady omano ny fampianaranao ataovy ny publication anao alefaso ny MP-nao dia mipublieka eto amin'ny pejy izay mahazo réaction maro indrindra amin'ny alakamisy 1 ny volana jolay mahazo 5,000